Toria Dom rehetra iaina fitiavana. Fahendreny mivizina dia zanan'olom-pirenena mba ho to Ny fiarahamonim-pahendrena. Toria Faka hitsiriny fiavana. Faly mitsirany avy manaraka ny fandarana Doria satria efa tonga amin'ny fotoana amin'ny fanomezana indray tsika. Doria maro ny heviny fa eto ilay Doria anarana ny ramina fotsiny andronan'ilay fandarana ary alavaina amin'ilay hoe dominy rehetra iainam-pitiavana. Fahendrena no ezana ifampizarana mba ho to zany atao hoe fiarahamonim-pahendrena. 20 taona latsaka 20 andro no nanarahantsika n'ity fandarana ty. Ary zay rehetra vita dia tahirizitsika ao amin'ny YouTube. Adresiny dia hoe fanabeazana Doria Imanovo Jery. Fanabeazana Doria Imanovo Jery. Isaorantsika Andriamanitra ny amin'izay indrindra amin'ny fanomezan'ny tombonandro pahavelomana fa atsika mizara ny sosiny tsara araka ny teny filamatra amin'ny fandarana ny hoe rehefa soa rehefa tsara dia zareo amin'ny zanaka mapara atomboy aoreno atsarao aza miato na kely na be vitanao dia anjary tsangam-bato. Isaorantsika ihany koa ny onjam-peony M3 FM fa atsika misitraka an'izany fandarana zany. Amin'ny lafiny teknika izay mikirakira ny latabatra maro bokotra mampita amin'ny feo mivantana ny atokantranontsika tsirairay avy any dia namana anjaka mavita azy. Manolotra anareo mifandarana kosa dia iavanareo Imanovo Jery. Tsy alantsika amin'ny fomba mifandarana izay hita fa nahatsara ialoavantsika n'ilay zanam-pandarana. Teny May Valeroa, ilay teny May Valeroa koa misy teny fanevany. Anareo pondinombo malandy, io anareo mpanaraka an'ity fandarana ty zany. Marambitsy miranga, tany teran'ity zanam-pandarana ty. Ambarao ny hitanareo, zay matory vokony. Ndao tsika ampionjo fa zaka tao tsy miara. Ny mibana ny zanam-pandarana dia fakasitrana an'ilay fandarana. Fanamariana raha misy dia miampy an'ilay teny fankahirizana. Fa mba ho fakasitrahako anareo zay nandefa SMS taty amiko dia ho tonomiko anareo sy ny toerana ny avinareo. Dominika io tianay amin'ny complexe sportive ao. Ery io malaza ery mianakavy miaraka amin'ny rafozany odo ambolomoty andrefa amin'ny bazary mpanamboatra telefony io tsy mahay ambolomoty ao za mbo avy ambolomoty any ery babany Stéphanie mivady raha koa fa iarana mivady fa anjara ankazo mananara. Théogène mahavoky avaratra akaiky manonga zipo nanjary ny référence nety manonga zipo Théogène. Babany Mangabory antana mivony commune Marsakoa RN4 mazava adresy zany. Dadelaine Jesosy babany Josepha mianakavy io familiara raiky akamazy ato antana mivony commune Marsakoa RN4. Lakourobeny Mamizara mianakavy jiaby do atany masady ao mbo jereko place ny Lakourbe. Longo be na Oda be io de bis maso ambondrona. Longo Estina na mamany Fifalina aparlava Katsepy. En place président VOI di Baban Claudine Bonamary commune Bonamary district Mahajanga 2. Mazava adresse ainao olo madio io. Baban Donera Ankamotra secteur 3 Fokotany Antanambao Nord commune Ambalabe Befanjava district Mahajanga 2. Kafiry Baban Donera koa taratasinao tsy avy any. Jean-Claude Mangapaika RN4 Zaman Sila Fokotany Beantsiva secteur ny Ankorosy Papa Aja Matsabory Ambolomoty. Zay ndray zany anareo nandefa SMS taty amiko akasitrahako. Na tsy nandefa raha fa manaraka an'ity fandarana ty tena akasitrahako tanteraka. Fanamariana nisy nanome tolo-kevitra hoe isaka ny feno herintaona ny fandarana Doria dia le loha hevitra amin'le voalohan'ny taona iny no averina alefa sosikevitra ny azy. Amin'le loha hevitra zany efa misy manao dokam-barotra sady andro ny propagande koa nge zao mahafinaritra be voaray le anina fa tsika moa zany fa mifanapaka hoe ze
nandefa loha hevitra maro indrindra no averintsika amin'io fotoana io azotsika tambatra zany afaka miona amiko e zay te iona amiko na iza fampiantso de miona afaka 12 andro de ho feno 20 taona ny fandarana doria satria fandaram-panabeazana le doria antenaina fa efa matotro antenaina fa efa azo anankinana andraikitra ianareo mpiainy koa toraka zany mpanaraka an'ity fandarana doria ity antenaina fa efa matotro antenaina fa efa azo anankinana andraikitra alefaso ny loha hevitra zay tena akafizinao nandritran'izay 20 taona latsaka zay 12 andro zay de averintsika amin'ny fandarana eto zany misaotra amin'ny fanarahana doria tsy afaka manao an'izay moa ko anao raha tsy nanaraka an'le fandarana teny fankahirezana ity ndray ny teny fankahirezana mba hoentiko anareo engany mba ahery anareo amin'ny fiainana manaovany tsara amin'ny fiainana manaovany marina fahazalany andro manamary tena ny am'izany fa leo ny tantara no ny tsara amin'ny fiainana raiso namana ny rehetra saingy aoka ho mailo amin'ny namana fa io tena fahavalo amin'ny olombelona misy tsara amin'ny olombelona misy ratsy fahazalany andro am'tsikera fa leo ny tantara no tsara amin'ny fiainana aza manavaka olona zany enina ireo manenjika anao aza fa matoy anao aratsiny de misy tsara hitany aminao fa leo ny tantara no tsara amin'ny fiainana miasa mahafoana anao mba hanatratra ny tanjom-piainanao ary aza mijery andreo mpanenjika reo fa leo ny tantara no tsara amin'ny fiainana rehefa mitia de mitiava amin'ny fo madio na namana io na havana io na izany izy tsy mila tambiny na ambadika aza mba misisika amin'olona mody tia zany aleo misitaka rehefa tsapanao zany fa leo ny tantara no tsara amin'ny fiainana tanjona no tratrarina fa tsy ny olombelona amin'ny fiainana ireo olona rehetra hitanao tafita reo hitanao amin'ny fiarahamonina andreo tsy maintsy nandalo toerana misy tsilo reo avako abe tsy maintsy nisy sakasakana tamin'ny fiainany avako abe zay izy vao tafita amin'ny fiainany feigny aza mba kivy zany amin'ny fiainany tsy mifanandrify aminao zay voalazako eto ka mety tohina anao de anaovako azafady ary tena ialako tsiny mba vata be fa ity ny larana ifandraisantsika 032 44 759 83 032 44 759 83 raha zao ianao miantso anahy zaho tsy azonao zaho amin'ny studio ato tsy azonao mihitsy fa rehefa vita ty fandarana ty atsofa azonao kam'zao 034 84 759 82 034 84 759 82 mifampiantso tsy nataotsika ifanalavirana afaka mifampiantso afaka mifampiresaka afaka mifanoratra satria fandaram-pahendrena no mivoizitsika fa tsy sanatry mivava ampisarabazana tsodrano zava-mahery zay ny loha hevitra narahantsika farany teo fa tsy hoe ny fandarana doria no anao tsodrano aminareo teo amin'ny taolo malagasy razantsika de tena lehibe ary manandanja teo amin'ny fiainany zany atao hoe tsodrano zany fa am'izao mbola toy zany foana ve raha mbola misy miteny an'izany ny taranaka am'izao maro ny tsy mahalala ary mety misy manontany misy ny hoe ino koa makabokarika tsodrano ty nefa nge zany zavatra ampitsiry elatra ny fiainana zany atao hoe tsodrano zany indrisy fa tsy fantany ny anga fototra ny tsodrano fiainana fototra tamin'ny taolo malagasy zany atao hoe tsodrano ary anisany nahatonga azy ireo tena nateza teo amin'ny fiainany 20 50 zato 20 am'zato hatramin'ny 30 am'zato misy tonga am'izany zay vao maty noho io tsodrano fa am'izao vaninandro iainantsika zao mba manahoana zara raha mahatratra enimpolo taona ny fahavelomana anjarantsika manamarina sy mijery an'izany any amin'ny fiarahamonina misy atsika any
nefa efa niamaro ny fiangonana am'izao eto Madagasikara efa telonjato mahery fa tsy nampitombony tao pahavelomany taranaka malagasy zany nanana ny fomba nandrindrany fiainany tolo malagasy zay tokony alaitaka raha satria hita mahatsara baka de toy izao zany ny ray aman-dreny ny zokiolona ny efa fotsy volo dia nataony solitenany razana satria ireo ny vatona mila kafatra omekasina tokony ajaina fatatra fantaniana mila valiny hoe mbola misy am'izao vaninandro iainantsika zao ve zany anao mangina mama za fa niteny anao teo anao vangoakopy sanatria mivava aminazy zany zay niteny azy oh levier za iala ufanazon-draha eo levier sanatria mivava aminazy niteny azy zany nefa ny tamin'ny andro ny tolo malagasy razantsika zany zagnahary razana ny ray aman-dreny no kofetelo na novozan'ny tsodrano de fanontaninany hoe niery ateraka zany amin'ny fiainany ngeny nahatonga n'ilay fiteny hoe tsodrano zava-mahery fa fanontanina mila valiny ho antsika rehetra de ny hoe am'izao niery ny tsodrano ve niena sany mpanao azy ny tsy mendrika etsony fa raha nitranga hita misy akehitriny tsy tony talony akehitriny afako apy azafady satria ny akamaroany malagasy am'izao de tsy ao anatin'ny fahasahiranana tsony fa tena ao anatin'ny fahoriana satria ny akamaroany malagasy am'izao tsy ao anatin'ny fahasahiranana intsony fa tena ao anatin'ny fijaliana ny fandinian'ny fandarana doria azy de toy izao fandarana doria no manao azy ialako tsiny raha ohatra ka tsy mifanandrify aminao ny fotoana anaovana tsodrano de saika andro voatokana fa itsy kila jour jiaby anao afaka manao tsodrano joya tsy fahaizanao azy kam'zay nefa ny elanelany zany maro teny raha tsy entina anabiazana ny taranaka ny teny nefa mifahefana araka mivoalazan'ny soratra masina zany ka mandraitra am'izay rehetra ampiasana azy ampiasainao am' tsara ampiasainao am' ratsy am'izao rehefa tezitra ny ray aman-dreny dia toy izao ny teny fandre am' ray aman-dreny ananarany zanany io zaza dala maty ty de lasa dala tokoa any ary tena tsy ela velona zaza tsy manjary maty ty de lasa tsy manjary tokoa any ary tsy ela velona zaza vendrana de lasa vendrana tokoa any zaza donto maty lasa donto tokoa any ary tsy ela velona zaza alika maty ty de lasa manao fomba ny alika tokoa any ary tsy ela velona sy maro tsy voatanisa atanao mikoragna azy anao vaotra lelanao raha tsy koa raha vombarako zany laolo ka atandremo manomboko zao avako abe anika lasa mandaitra amin'ny taranaka ny faharatsiny ny joro sy ny famadiana no anisan'ny fomba mampanao malagasy lehibe indrindra tam'izany fotoana zany zay tena nampisehoana sy namelomana an'izany atao hoe firaisa-tsaina zany zay lay fiarahamonina tsy misara mianakavy na tonga an'le hoe velona ray trano maty ray fasana fa am'izeo godo ny solony tsy mifandevy maty koa tsy le tsara ndro nalaitsika fa le ny ratsy to ifanaova mpiarabelona ifandraisany amin'ny nahary io fomba napetrany io zany namoronany an'izany hoe fomba mpiainana taloha zany fa tena ny taranaka malagasy zay zanaka ny fandrosoana kehitriny de tsy mamadika tsy manamboatra fasana tsy mamangy fasana tsy manao joro intsony fa hoe fahaverezana fa hoe fandani-potoana fa hoe endry maizina fanao ny olona tsy nahita fianarana sinsisa ny taranaka kehitriny de tena mampalahelo tsy malala tsony ny hevidalina ny fahendrena ary ny fahalalana mitafotafo voafetran'izany tsodrano zava-mahery zany fomba tany ny taolo malagasy mahadiodio zany ndrisy fa tsy fantatra ny taranaka atsika tsony velona mpanaraka efa ny fomba mbahiny ny taranaka kehitriny feny de zao miboaka kabary sababu jeb amy tanàna zay tsy ary fahita hatram'izay fa ny tena loza tsy misy mba taitra sika malagasy fa misokabava to tsisy raha azo atao zanaka mamango ray aman-dreny
na nahitana masoandro io aza karaha hoe alaivo saretsaina zany masoandro miporika miboaka antsinanana an'iny alaisinao lafilaisinao bangoenao anao hita fanjaria baba tsy manjary anao ny fiainana ty ray aman-dreny mivady zanaka aiza sika anjary am'izany sababu ndro lasa tsangam-bato ny ankehitriny amin'ny taranaka anao koa fa nahita sababu iny fa lasa tsangam-bato kamene ino ro tadidin'ny taranaka am'izao very ny tsikalakalam-pihavanana fa nasolo ny fitiavam-bola teraka niaraka tam'izay mifakamamina ny fiainana ivelany aseho amin'ny alalan'ny firiariana tonga niaraka tam'izay ny fitiavatena za ndro mavita azy za ndro izao fa iny tamin'ny andro ny tolo zany ny ataony naseony sy ambarany aminao zay izy vo ilaza raha ilaza ny aminy ohatra mpamboly ny asako fa raha am'izao zany za mpamboly ambaran'izy raiky mpamboly fa ngahy anao rery mpamboly sa ilaza fa izy ny sangany indrindra zany dikany mako satria izy ny lazainy mialoha amin'ny zavatra ataony io tonga am'le hoe je suis zay no everiny fa zava-dehibe amin'ny fiainana ny fo milafika rena no nasolo ny fitiavana sy ny fihavanana teraka niaraka tam'izay ny fiainana samy maka ho azy tonga ny samy mandeha samy mitady ary reo ny fiarahamonina misy ankehitriny ny tena loza tsy mba misy taitra ny rehetra mba hitady fanohitra am'izany fa zay no idirako an'ity fandarana dorita zay efa ho feno valo taona zao ny kikika mafy miezaka namadika am'bangy amin'ny hery tsy mila tambiny bojo mbola tsy nandresy izy isika niany bako fa izy ndraiky aloha isorana an'Andriamanitra fa mba misy miaino ary mba misy makasitraka fende zao firenena mpandala fihavanana firenena mpandala fiarahamonina firenena mpandala firaisakina ny malagasy fa iny mbola niainany ny tranonao tsy misy avaratra ka zay tsy mahaleky alofana ny tanaka visy havanana ka zay didi marary velona ray trano maty ray fasana indrisy fa iay le nasolo an'ireo tsy mifandevo mary nahoana ny lasa nofo ro rehetra reo ankehitriny fanontaniana mila valiny zany sao mba fahaverezan'le tsodrano zava-mahery no antondreo rehetra reo tsy misy firenena tsy manana kolotsaina zany eto ambony ty tany ty hatramin'ireo firenena faran'izay atao hoe mandroso indrindra aza ity le loha hevitra ny angovony rariny ny hitsiny ny marina amin'ny fiarahamonina malagasy mbo misy ve angovony rariny io mbo misy ve angovony hitsiny io mbo misy angovony marina io amin'ny fiarahamonina malagasy zay no velabelariko tsy miten'olona eto anisany andry iankina amin'ny firenena anankiray ny rariny ny hitsiny ny marina satria tanjaka ny osa amin'ny fiainana ny rariny ny hitsy ny marina amin'ny fiainana ny rariny ny hitsy ny marina de tahaka ny fiposaky ny andro maraina ka tsy avela amin'ny fotoana tsy hazava zany ny rariny de tahaka ny fanjaitra mitarika ny kofe ny hitsiny sy ny marina amin'ny fiainana fiteny tsy misara-mianaka avy amintsika malagasy no hoe rariny ny hitsiny ny marina te ilaza zany no hoe ny rariny dia fahitsiana te ilaza zany no hoe ny rariny de fahamarinana raha faritana tsotra ny herin'ny rariny ny hitsiny ny marina amin'ny fiarahamonina malagasy dia toy ny elanelan'ny tongotra sy ny kiraro samy mitondra vatana amin'izay aleny samy mamindra miaraka samy mifanakaiky samy mietsika nefa ny tsy mahazo ny famadika ny fanajana ny rariny no ipoirany ajatsika tsirairay avy amin'ny fiainana ny fanajana ny rariny no mampiseho fananatsika fanahy anisan'ny toetra mahamalagasy ny fandalana ny rariny ny mahatoky ny miandry ary manaja sy manomelanja ny rariny zany ny tena zava-dehibe araka n'ilay fomba fiteny manao hoe Andriamanitra tsy andry maro androko eto ihany fa atokisan'ny rariny hevitra n'izany teny zany zany hoe miteraka fifanajana ny rariny amin'ny fiainana zoa mampahendrena zany rariny zany miteraka firalahiana amin'ny samy malagasy ny fandalana an'izany hoe rariny ny hitsiny ny marina amin'ny fiainana
indrisy ankehitriny fa tonga amin'ilay fomba fiteny manao hoe fasika andohasany rariny ankehitriny amin'ny malagasy ka lasandriaka rehefa tonga ny fahavaratra. Tena mampalahelo, tena mahakivy, tena mampiravoravo tanana amin'ny fiainana raha tsy miaraka amin'ny fahalalana ny rariny fiainana dia tena mahaketraka. Zany hoe tsy ny rariny zay ho anao samirery ihany no jerevanao fa tsy maintsy misy koa ny fampitahana ny rariny na alahatra amin'izao sy izao fa ny fahazarany maro dia ny mitanisan'ny rariny ho azy samirery mba firy amin'ny malagasy no mikatsaka ny rariny amin'ny fampitahana samy mandrirotra ny rariny rariny aminay dia zao rariny aminay dia zao nefa ny rariny tokana ihany raha tsy amin'ny fampitahana ny tadiavana ny rariny lasa tsy feno ny fandiniana n'ilay rariny anika lasa niombokevitra amin'ny tsy rariny na amin'ny tsy hitsiny tsy marina ny maro fa aty aoriana vao fantatra ny tena rariny ny hitsiny marina amin'ny fiainana dia zay vao milaza ny rehetra izy io mazany zahay tsaranahay mora toy izany ny valiny nefa efa maro ny fanapahan-kevitra nefa efa maro ny fanakianana nahazo sy ny raisiny tamin'ilay andaniny teraka niaraka tamin'izay ny famoiza-po teraka niaraka tamin'izay ny fampite-piainana feindy zao vokatra n'izany rehetra zany dia rava ny fihavanana mikorotana ny fiarahamonina mifandrafy ny mpiavana tafavoaka ny teny tsy faseho masoandro manapotika amin'ny fifandraisana ka sika tsy fandevy maty tsy fampiditra trano ratsy ane zany ratsy ane zany nefa nyzany ny tranga misy any amin'ny fiarahamonina any noho inona noho ny fandalinana ny rariny tsy ampy fifikirana amin'ny rariny fitiavatena araka n'ilay loha hevitra hoe ny angovony rariny ny hitsy ny marina amin'ny fiarahamonina teraka niaraka tamin'izay ny fifampisaviana samy mpiavana fifampisaviana samy mpiara-miasa fifampisaviana samy mpiray tanàna hoe fifampisaviana amin'ny mpiray fikambanana sy ny sisa amin'ny fiainana tsy misy mahazo miady ajaina zany raha tsy vonon-kanaja amin'ity fiainana ty avako aby amin'ny fiainana tsy misy mahazo mangataka famelana zany raha tsy vonon-kamela amin'ny fiainana tokony mifampiankina ny zavatra rehetra atao amin'ity fiainana ty araka n'ilay fomba fiteny manao hoe zay miatra amin'ny rantsany dia tokony miatra amin'ny vatana manontolo ity misy trangam-piarahamonina ifanolana ny rariny ozaraiko aminareo efa ho zato taona mahery no mipetrany taranaka tamin'ilay tany anankiray ny fandimby ny taranaka faramandimby aty aoriana noho ny fiovan'ny fiainana dia ilaina ny taratasy filazana momba ny fananantany ry dadilahy ry zama ry zena tsy nanana hevitra anao taratasy ny fananantany satria efa fantatra fa andrazam-be ny tany aty aoriana nisy nandrava ny tany amin'ny alalan'ny taratasy ny fananantany tsy ny hevitra intsony fa hoe ny taratasy no ifantofana ankehitriny raha tia azo ny rariny amin'ny fiainana nefa 5 isanjato ny malagasy mbola tsy mahay mamaky teny sy manoratra sady ny taratasy atao tsy mba atao amin'ny teny malagasy fa atao amin'ny teny vahiny dia lasa ny fangarika tahaka ny masonjola ilay rariny ny rariny misy ankehitriny sy ny rariny misy vahiny manontany anareo aho za zany manontany tsy zany ve ny tranga misy ankehitriny dia iza no mitsangana ampiravina ny rariny eny amin'ny fiarahamonina eny ny olombo fidy ve ifidy baka atsika izy io sa ny olombo tendry ve sa ny fanjakana mahefa mifaningotra ny velona rehetra ankehitriny amin'ny fikatsahana arena na io amin'ny rariny na io tsy amin'ny rariny ampianarana mandoha ekolazy zay vao mahazo fahaizana mitady asa mandoha ekolazy zay vao mahazo asa mitady sy mihazona ny rariny io resantsika io mandoha ekolazy raha tia azo ny marina
fa iny ny zavatra ompiana no amidy akoho vorona ondry omby sisa fa am'izao ny olona mihitsy ane no amidy very ny angovony rariny very ny angovony hitsiny very ny angovony marina eo amin'ny fiarahamonina malagasy ny tena loza am'ty tranga ty dia lasa manao clemaina be toromaso ny malagasy ka mandrimandry manana retina manoloana n'io tranga io tsy misy taitra raha izao no mitohy de tonga am'le fiteny hoe nisy ony zany malagasy teto Madagasikara sanatriana izany maro amitsika malagasy am'izao no miambo tsy tia varomoaka am'ty fiainana ty nefa mahalany sosoa tsisy fepetra azafady zany kisarisary teny azo amaritana antsika malagasy am'izao amin'io trangam-piainana misy am'izao io varomoaka io tsy tiako za tsy mila amenao sosoa izy tsy mety vokiny lany pakany kapila raha atao lalindalina de zao madio fiainana tahaky ny saka na piso isika malagasy satria velom-pangataka isika malagasy amin'ny fiainana sady ny malototsika totofana fotsiny ary tsy vonina ny anadio tena tsika am'ty fiainana ty ny tolrazantsika no angadina nanana ny Madagasikara nefa isika zay namelana an'izany ray ny namitaka azy am'izao de misy samy laza mihitsy fa tsy any malagasy ntsony Madagasikara sanatriany vavy tsisy ilaina an'izany fomban-drazana sy ny totoavana zany ntsony joya feny de zao very ny angovony rariny very ny angovony hitsiny very ny angovony marina amin'ny fiarahamonina malagasy nitsanga fahita dia maty tanora ny taranaka malagasy akehitriny satria faly migoka ny alahelo ny namany ka tandremo fa misy tompony tany eto Madagasikara ary misy fombafomba ny razana sady manakasina tany ampina razana ny tonga tany razana tandremo afako aby manao fomba mipankahala io tonga amin'ny fomba fiteny zay manao fady ndray hitsikitsika ny akamaroantsika malagasy fady mipetraka amin'ny tany fa rehefa ambonina boaly izy mipetraka satria misy sakafo ka zany iny ny tena manimba ny fihavanana sy ny fiarahamonina malagasy am'izao hoe manohitra n'le teniteneny le olona rehefa mitombotsoana niadinony de ity zay rehetra ataonao io tsy maintsy jinjainao eto ary zay mahatonga an'ireny mampalahelo zavatra misy zany taloha ela be tany tsy mba nisy tanora am'izao manko mieritreritra fa efa ohatran'io ny karazana fiarahamonina misy tamin'ny taona 577 tany tsy mbola nisy lamody teto mahajanga teto zany atao hoe lakoro zany hoe lakoro ray anla tsisy lakoro zany kila olo mifankahita kila olo amin'ny tranony kila olo mifampijery ata olo mandalo amin'ny pare mahita olo amin'ny tranony safike mbola tsara le fiarahamonina fa rehefa tonga taty orina godo anao vao mahazo tany ndraiky lakoro atao aloha 90% ny ady atao amin'ny fitsaranao ady tany aby ine satria efa niaina nify ny rariny efa niaina nify ny hitsiny efa niaina nify ny marina eny amin'ny fiarahamonina malagasy eny tsy mamenaka ny teny an'izany satria trangam-piarahamonina zany de raha iverenako le tranga nisy teo voaroaka tamin'ny tany le olona efa 100 taona teo manakory ny rariny manakory ny hitsiny manakory ny marina reo to tsisy taratasika zany hoe le fiovan'ny fiarahamonina mihitsy no nanapotika atsika malagasy satria nahoana tsisy nahatazona ny tantara fa de io moa le fiarahamonina ny samy mandeha samy tady samy mahita samy mahazo raha izay izy mba tsara fa misy potika fiainana iny zaka misy
ary zay mo anomezana tsiny anay sakalava mihitsy fa rehefa taninay ilainareo zay miala eo ny anareo zio baba eo zay manao ny fomba hainay koa poitra niaraka tamin'izay ny fanaovana herin'ny maizina satria noho ny alahelo noho ny hery tsy mitovy tsisy azony atao ary zany inge tena ainga fototra nisin'io atsorina hoe Al-Qaïda io zaho vangoeny rakoto tsy sako fa za masakina ny rabe vangoeko rabe tena ny olona zany rehefa miaro ny tombotsony de atao hoe tena be silasila tsy mety feheziny fa rehefa izy hiarany tsy mety tsisy miteny ka zay rariny hitsy ny marina amin'ny fiarahamonina malagasy zay raha tsy voahonitra tsika tsy voatsabotsika tsika ony koa fampanantenana pôkaty ny mety tonga amin'ny fiainanao fa ny ahita hoe fandrosoana fietezana tsisy zany fa za mino ary tena manantena fa raha mihay mitatra ny fahalalantsika ny rariny ny hitsiny ny marina amin'ity fiainana ty tsisy voambaka tsony ane eto ary zay ny reharehanay amin'ity bureau eto zay tsy mampianatra fa zay tadidy tantara de le tantara no averina anay ifampizarana satria zay rehetra vita amin'ity fiainana ty tsy maintsy lasa tantara ty anao tantara tsy ty anao tantara ary tantara tsisy zavatra iny akoatrany mitsara mety ataonao tsarainy sanatria mivava tsy mety tsarainy ary zay no izako hitazomantsika tantara ametrahana any tantara amin'ny taranaka fa le taranaka koa nge malailay fonosana zay ny am'izao ohatrany vony takilotra zany azafady am'le fomba fiteny le ray aman-dreny mba miteny fomba anareo taloha zany zao fa afa donia tsy mivola koa baka le olobe nefa ny anatra ny olobe izy hirany tandringesantsika teo iny ro mampanjary anao ny fanaranao an'iny ro tonga anao ho amin'ny fahatsarana ary zay ny tomako atsika ray aman-dreny rehetra ny hoe ary nataoko lo teny fanevan'ity fandarana mihitsy hoe rehefa soa rehefa tsara de zareo amin'ny zanaka mampara atomboy aoreno atsarao aza ny ato na kely na be vitanao de anjary tsangambato boribory ny amin'ny tapotra ny fotoana atsika mety mafy ny fomba nentiko ny tenenana azy fa trangam-piarahamonina tena mamparary ny fiarahamonina malagasy ny lohahevitra nentintsika teo iny hoe manakory ma ny angovony rariny manakory ma ny angovony hitsiny manakory ny angovony marina any amin'ny fiarahamonina malagasy any makasitraka indrindra tompoko amin'ny herinandro to zao ezaka tondra lohahevitra vaovao raha feno fitahin'Andriamanitra makasitraka tompoko